Voninahitra ho anao ry Andriamanitra avo indrindra o. Dera ho anao, aja ho anao, satria mbola nomenao tombonandro izahay avelomana. Mbola ahafahanay iverina aminao raha io, ibebaka, anantona anao, iankoka eo anatrehanao, ary tady anao, satria izay no tianao. Ray malala o, mpamindra fosim-piantra ianao, maro-po sady be famindram-po. Jesosy Tompo, anandratra anao indray aho, eo anatrehan'izao tontolo izao, satria Jesosy efa niaona taminao aho, efa nahita ny fahalebiazanao aho, ary tsy angina aho mandra-patongavako any aminao Jesosy. Tompo malalo, mangataka ny herin'ny fanahy masinao, iteny amin'ny alalako, ka ny nofy rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanahy masinao, satria fitaovanao aho, tranonao aho, tempolonao aho. Ary aoka ianao ikasika ny olonao tsiraray avy, izay mbola nivelany vala, aoka ianao amerina an'izy ireny Jesosy. Mangataka aminao koa aho Jesosy, aoka ny ranao andrakotra ay, sy ny ankohonako, ary ny asanao, sy ny olonao tsiraray avy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andoroko ny asa matin'ny Satana, dorana amin'ny ranao zany Jesosy. Tsy anakery tsy anapahefana aminay izany, satria Tompo, ny ranao dia afo mandevona, mandoro ny fahavalo rehetra. Ianao no manda afonay. Misaotra Jesosy dera ho anao rery any, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio Alarobia 17 ny volana Novambra 2022. Ry havana, anio aho dia izara ny Nofy izay Nasehon Tompo tamiko ho an'ny ireo olona izay mbola ao anatin'ny Mpisotro Toaka na divay izany. Zany hoe izay zavatra mahamamo no tiako ambara eto. Eny Tompoko, tena zavatra ratsy tokoa ny amin'ny toaka sy ny divay satria tena mahavery any amin'ny afobea izany. Ary ny tenin'Andriamanitra dia manambara izany. Mety teny ianao hoe zany misotrosotro kely fotsiny ihany, fa na dia izany raha mivavaka ihany ahako. Ry havana, izay mbola latsaka ao anatin'izany, afo be Tompoko no miandry ianao. Afo be, ny tenin'Andriamanitra dia manambara izany. Andao lovakintsika ny tenin'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina, izay ao vao hitantara ny Nofy izay Nasehon Tompo tamiko momba ny amin'izany. Andao vakintsika aloha ny ao amin'ny bokin'ny Korintiana Voalohany 9:5 ka hatramin'ny 10 ihany. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitaina ianareo, fa ny mpijangajanga, ny mpanompo sampy, ny mpakavadin'olona, ny sodomita, ny mpangalatra, ny fatrapitiarena, ny mpimamo, ny mpanalabaraka olona, ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Entsika teo fa be dia be no niteneny tenin'Andriamanitra. Mety misy ianao ato anankiray amin'ireo voatonona maro be ireo, fa ny mpimamo no tiany Tompo ho tairina anio. Tena hoe ho an'ny mpimamo, enina dia hoe ao anatin'ny fahotana ratsy isan-karazany koa ianao dia mila miala amin'izany. Fa afo be koa no miandry ianao. Fa eto zany ny mpimamo dia izay no Nofy ho tantaraiko rehefa avy eo. Fa miteny aminao zany ny Tompo anio, fa tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra ny olona mpimamo.
ny olona mpimamo. Mazava tsara tompoko ny tenin'Andriamanitra, satria isika dia tepolin'Andriamanitra. Raha kristianina ianao mitondra ny anaran'i Kristy nefa mbola misotro toaka ihany, dia tsy ho tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, na dia hivavaka isan'andro ara, na dia hanao ny asan'Andriamanitra foana ara, na dia makany am-piangonana isaka alahady aza na isaka sabotsy na zoma izay andro ivavahanao, dia tsy ho tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra ianao tompoko raha mbola misotro toaka, satria isika dia tepolin'Andriamanitra ary ilain'ny tompo isika ho masina. Ny tepolin'Andriamanitra dia ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatintsika. Ahoana moa no hitoerany fanahin'Andriamanitra ao anatintsika raha mamo isika, raha misy fofotoaka isika, izany hoe maloto. Ary eo amin'ny 9:7 ary eto amin'ity Korintiana Voalohany ity 9 ity dia manambara hoe tsy fantatrareo va fa hitsara anjely isika maika fa izay zavatra momba izao fiainana izao. Amen. Ry havana, hitsara anjely isika. Dia ianao ve misotro toaka ve dia hoe afaka hitsara anjely? Mibebare tompoko, mibebare tompoko. Tsy azontsika fangaro Andriamanitra sy Satana, satria an Satana izany. Izany no ahaverin'ny olona maro izay manaraka an Satana, manao sitrapony Satana, dia tsy ho tafiditra any an-danitra. Ireo ohatra marobe izay novakiantsika teo. Ary fantatsika ihany koa, efa nozaraiko teto ny momba ny amin'ny tantaran'i Noa. I Noa izay tonga mpamboly voaloboka ary nisotro divay izy ka mamo, dia nanary lamba izy ka nitanjaka tao anatin'ny tranolainy. Amen. Ao amin'ny Genesisy 7 andin'ny 2 izany ka hatramin'ny 120. Afaka vakinao mihitsy ny tantarany manontolo momba an'izay. Izany hoe rehefa mamo dia tsy matsiaro saina intsony fa manaonao foana manala baraka. Eto Noa dia nitanjaka. Zava-doza. Isika zanak'Andriamanitra dia tsy azo atao ny manala baraka tena, satria manala baraka an'Andriamanitra. Ry havana, ny verset faranovakiko dia ao amin'ny Efesiana 5 andin'ny 17 ka hatramin'ny 18. Hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary noho izany dia aza miadaladala fa fantaro izay sitrapony Tompo. Aza ho mamony divay ianareo fa misy fanaranam-po amin'ny ratsy amin'izany. Aoka ianareo ho feno ny fanahy. Amen. Ry havana, tena mananatra antsika ny tenin'Andriamanitra fa tokony tsy ho mamony divay isika. Izany hoe aza mieritreritra hoe ny divay dia tsara koa, fa ny toaka ihany no ratsy. Tsy eken'Andriamanitra tompoko ny fisotro toaka. Tsy akasitran'Andriamanitra izany. Ry havana, ijoro vavolombelona ako. Efa taona maromaro izay dia nampanofiay ny Tompo. Nahita aho zazalahy anankiray fantatro izy io, ary tena olona mafana fo ao amin'ny fivavahana, kanefany na dia izany ary dia mbola manao ny fomba fanaon'izao tontolo izao ihany. Ary ny zavatra tena mampalahelo dia mbola voafatotry ny toaka, fa tsy mety miala mihitsy amin'ny toaka io zazalahy io. Indray andro ny Tompo dia nampanofy ahy. Ny nofy hitako izy io tao anatin'ny busy anankiray, ary iza koa tao anatin'izay busy izay. Dia maro koa zany ny olona gasy hitako tao. Dia hitako io zazalahy io ery aloha ery, hitanareo le mitsangana eo akaikin'ny sofera. Izany hoe
rehefa miakatra ny totohatra kely anankiroany bus iny ianao dia eo aloha eo izany. Dia izy zany hitako mitodika amin'ilay varavarana eo amin'ilay fidirana eny aloha zany kanefa n'ilay varavarana efa mihidy. Ary fantatro ao anatin'ilay Nofy fa ilay bus mandeha zany. Dia mandoa be izy io. Ary tsapako mihitsy ao anatin'ny Nofy aseho ny fanahy masina tamiko fa tena ohatrany hoe hatrany anatin'ny tsinainy any mihitsy no mivoaka. Tena hoe mandoa, tena mandoa, tsy mitsahatra zany izy io mandoa. Ry havana, nampafantatra ahy ny fanahy masina fa tsy tafavoaka tany ivelany akory ilay zazalahy, fa tsy natana ny fandoavany, fa dia nandoa tanteraka teo izy ary tena hoe tsapa hoe hatrany anatin'ny ainy any mihitsy no miala. Ry havana, tena ratsy ny fisotro toaka ary araka ny tenin'Andriamanitra izay novakintsika teo dia afo be no miandry ny mpimamo, fa tsy ho tafiditra any an-danitra ianao tompoko raha mbola ao anatin'ny mpisotro toaka. Tsy ho tafiditra any an-danitra ianao, tsy azontsika vazivazian'Andriamanitra, fa tena Andriamanitra mahatahotra io Andriamanitra io ary mahafantatra ny zavatra rehetra. Na ny miafina tsy fantatritsika zanak'olombelona ary dia fantany. Ka aoka isika hitandrina, aoka isika anaja n'Andriamanitra. Satria raha ohatra isika tsy mety miala amin'ny fahazarantsika, dia isika ihany no overy. Dia isika ihany no mamita tena satria overy any amin'ny afobe tompoko. Ry havana, misy ny olona sasany efa nentin'ny tompo any amin'ny afobe nampahafantariny ny zavatra anjo ny mpisotro toaka. Efa misy olona mpisotro toaka marobe any amin'ny afobe ary asidra hony ireo sotroan'izy ireo, asidra. Ary tereny Satana tsy maintsy misotro, tereny ireo devoly tsy maintsy misotro. Nefany vao tafiditra ao am-bava dia asidra no sotroina. Ka mitandrema re tompoko, aoka tsy anao vazivazy ny amin'ny fanahinao ianao, fa tianao Jesosy. Mangata amin'ny Jesosy dia anafaka anao izy. Mety efa nandeha nitety mpiandry marobe ianao, mety efa nandeha nitety mpitondra fivavahana marobe ianao, fa mbola voafatotry ny toaka foana. Jesosy rery ihany tompoko no mpanafaka. Nefany tsy maintsy ianao aloha manaiky hisaraka anao divorsa amin'ny toaka, zany hoe manao divorsa amin'ny Satana. Zay Jesosy vao afaka anafaka anao, satria Jesosy tsy manery aniza na iza. Ary azonao atao ao anatin'ny fifadikanina izany. Ny tompo, izy no anafaka anao raha tena vonina ianao. I Jesosy mihitsy no niteny izany teny izany ao amin'ny Jaona 5:9-30. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa raha ny zanaka no ahafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Amen. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.